Miaraka tompoko lasy toko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao mety alina ity ary manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra dia ireo lohateny vaovao no ndeha ankafatsika izany. Ireo mpiasa sy ireo tantsaha mahantra kely mpamatsy sy ny orinasa no mijaly amin'ny fanagatonana ny AAA no nivaly faty amin'ny marika ravalomanana ataon'ny fitondrana ankehitriny ho ity filoha teo aloha ity androany. Mirona makany amin'ny fanjakana tsirairesy mandidy raha teo ny eto Madagasikara amin'ny fanalavana lavareny ny fahamena ara-pahasalamana ho ny marika ravalomanana. 700 ny fahasahinanjanahary no tsy fantatra ny tompony hatramin'izao raha ny tatitra nataon'ny BMH. Ahitana razan'olona tsy fantatra ihany koa aza tafiditra anatin'ny fasan'olona eny an-toerana raha ny fitarainandreo tompo-pasana nandritra ny fivoriana arahana tamin'ny BMH androany. Trano misy 730 no mahita eto Antananarivo renivohitra tao anatin'ny 9 volana ity taona 2024 ity raha ny antotanisa avy amin'ny sampany Bamonjivona. Ny tombo be ireo trano maintso ireo ka saika avy amin'ny tsy fitandremana fametrahana afo an-trano ankoatra ny court-circuit no niteraka izany. Varantsika indray ry izao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny Rampitsozoma. Ankafaliana indray no hitsidianay ny tokantranonao amin'izao alina izao andao jerentsika antsara indray aloha raha mahakasika ny vinavina ny mety toetry ny andro raha ho amin'ny tontolo andro ny Rampitso. Saika mbola tsara trany aloha zany ny andro raha ho any eto Antananarivo isika raha teo ihany koa efa manomboka miditra tsikelikely ao anatin'ny vanim-potoana ny lohataona zany hoe afana tanteraka indray zany ny andro aloha zany raha ho amin'ny tontolo andro ny Rampitso. Andao jerentsika antsara vetrany raha mahakasika n'izay toetry ny andro izay aloha toy ny mazatra ny eto Antananarivo sy fianaratsony io jerentsika voalohany hoe sahala amin'ny ahoana indray raha ho amin'ny Rampitso maraina. Raha tamin'ity androany ity dia nibalika tanteraka ny masoandro raha ho amin'ny Rampitso kosa nefa dia saika ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro indray raha ho any eto Antananarivo sy fianaratsoa raha ho amin'ny Rampitso maraina. Toy izay sy toy izay aloha raha tokany eto Antananarivo fa ho an'ny Nosy be kosa nefa dia mbola hitoy hatrany ilay andro somary ratsiratsy kely zany hoe mety mbola ahitana n'izay rotsakorana izay raha ho an'ny Nosy be ho amin'ny Rampitso tontolon'ny andro mbola manodidina ny 3 hatramin'ny 5 degré kosa nefa ny marsipana voavinavina raha toka ho an'ny Nosy be ho amin'ny Rampitso. Andao iverenantsika ny saritany Madagasikara tsy dia ahitana fiovana firy mitrany tamin'ity androany ity aloha zany mahakasika ny toetry ny andro satria dia mbola saika andrahoana trano ny andro raha ho an'ny Toamasina raha ho an'ny Rampitso maraina dia ambony kosa nefa dia saika ny tsara avokoa zany ny andro raha ny tapany maraina. Andao rivadika tapany hariva indray isika hoe sahala amin'ny ahoana ny fiovan'izay toetry ny andro izay dia tsy dia ahitana fiovana firy aloha zany indrindra moa zany fa ho an'ny eto Antananarivo satria dia mbola saika ho tsara trano ny andro fa ho an'ny ilana sinanany Nosy ihany no mety ahitana erikerika indray raha toka ho amin'ny Rampitso arivo. Izay aloha ny vinavina raha ny marsipana dia tsy dia miova firy ihany koa mihoatry ny androany satria dia manodidina ny 10 hatramin'ny 17 degré raha ho an'ny eto Antananarivo tsy dia fanalavitra firy an'izay ho an'ny faritany fianaratsoa satria dia 10 hatramin'ny 19 degré Celsius. Dia toy izay sy toy izay indray raha aloha ny vinavina ny mety toetry ny andro raha ho amin'ny tontolo andro ny Rampitso. Isaranay hatrany ianao tsy nisaraka aminay eto amin'ny Real TV ary andao indray isika anaraka ireo antsipriam-baovao. Iverenantsika eo arana indray ry aloha ireo lohatenim-baovao. Ireo mpiasa sy ireo tantsaha mahantra kely mpamatsy sy ny orinasa no mijaly amin'ny fanagatonana ny AAA no nivaly faty amin'ny marika ravalomanana ataon'ny fitondrana ankehitriny ho ity filoha teo aloha ity androany. Mirona makany amin'ny fanjakana tsirairesy mandidy raha teo ny eto Madagasikara amin'ny fanalavana lavareny ny fahamena ara-pahasalamana ho ny marika ravalomanana. 700 ny fahasahinanjanahary no tsy fantatra ny tompony hatramin'izao raha ny tatitra nataon'ny BMH. Ahitana razan'olona tsy fantatra ihany koa aza tafiditra anatin'ny fasan'olona eny an-toerana raha ny fitarainandreo tompo-pasana nandritra ny fivoriana arahana tamin'ny BMH androany.
Trano misy 830 no maity eto Antananarivo renivohitra tao anatiny 9 volana ity taona 2024 ity raha ny antotanisa avy amin'ny sampany Bamonjivona. Ny tombo be ireo trano maina seho ireo ka saika avy amin'ny tsy fitandremana fametrahana afo an-trano ankoatra ny court-circuit no niteraka izany. Idiasika avy hatrany ary amin'ny ireo antsipriam-baovao. Diso fahavalo ny fitondram-panjakana manenjika azy amin'ny fanakatonana ny AAA ho ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana androany. Tsy misy fiantraikany amin'ny fiainany ny fanakatonana ny AAA ho ny Marc Ravalomanana fa ireo mpiasa tsy manatsiny sy ireo tatsapa matsy ny orinasa no mizaka ny valifaty ataon'ny fitondram-panjakana. Ny antsony sapandrarany etra hamoaka ny lisitra ireo orinasa misy 20 izay voalaza fanakatona noho ny tsy fandoava-ketra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tojo Rabefatra eo amin'ny sary ny Lantora Samuelson. Raha mbola misy azo omeno zany hoe mahatonga ny fireneny rehetra eran-tany manampy ny olona amin'ny famezana sakafo an'ireo olona marefo nareo olona kilamaina nareo olona tsy mba afaka ny any États-Unis dia nomena daholo na marefo na matanjaka. Ny eto amintsika ko le mpamokatra sakafo indray ny diny dia velonareo zany vohidy aza mieritreritrnareo zaho vohidinareo mihitsy tsy ho vohidy mihitsy nareo. Aza mieritreritra zany nareo vohidy voalohany ihany fa tsy za diso be mihitsy zany mahatonga amin'ny teny an'izany dia zao nareo mieritreritra fa zany ao anatin'ilay triplé dia idinareo daholo mba hafa olona firy ronono 4 litra tahiry no tena mijaly amin'ireo za ninona za tsy miteny an'ireny satria tsy afangariko mihitsy a zay le capacité ny olona afaka miaino sy mijery ary manana an'ilay honnêteté intellectuelle tsy mampifangaro an'izany hoe dia misy fetraikany tsy isy fetraikany amin'ny fiainako na kely ary zay le zay hoe diso adresy mihitsy nareo za olona zavatra mipetraka tsara ty mbola kitikitianareo any mbola hoavy aza mbola maiky politika natao ny hevitra mety tsy hitovy dia afaka miresaka efa miresaka nazy hoe ka nareo ngetina tsy nandoa taxy nareo ngetina tsy nandoa otra zao hoe resahany fa aza olona tsy manina reny le vahoaka kely tena mampalela fa tsy mihinan-kanina reo milaza lova hoe 20 nisan'ny nataotran'io mitenena anankiray fotsiny akoatrany AAA izany ho vizianareo a nefa le olona rehetra mivo zavatra hafa viziana fa tsy reny zavatra hafa diso lalana mihitsy nareo ary diso adversaire. Efa nisy ny fampahafantarana ny zava-nisy marina tamin'ireo rafitra iraisam-pirenena sy ny maso ivoho miasa eto amintsika mikasika ity raharaha ity hoy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Mba hifezana ny mpanohitra tsy hetsika amin'izao fotoana hikarakarana ny fifidianana olona izao no mbola anohiza ny fitondram-panjakana ny amiana ara-pahasalamana ho ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tokony efa hiverina nefa ny fahafahan'ny olom-pirenena maneho ny heviny amin'ny antso atarby amin'ny haino aman-jery tsy miankina ho ity filoha teo aloha ity tsy ahivina fa nanomboka tamin'ny nametrahana ny amiana ara-pahasalamana ny 20 volana Martsa dia voarara ny antsoina hoe foninina amin'ny radio tsy miankina eto amin'ny firenena. Nanziprian'izay ary. Mirona makany amin'ny jadona ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana mahatonga mbola mialokaloka ao anatin'ny fahamiana ara-pahasalamana hoy Marc Ravalomanana. Zany ameny zany dia misy fetrana na état d'urgence zany misy fetrana dia nampiana hoe sanitaire le izy rehefa mijanona zany rehefa vita le état sanitaire dia tokony mijanona koa le amena ary rehefa mijanona le amena dia tokony malalaka daholo ny olona rehetra miteny be dia be misy ny olona mangataka zao le hoe aoka mba alefa amizay le fonininy le amin'le communication miantona anaovana zany mba ahafahan'ny olona rehetra milaza ny heviny mba libre tsara ny communication miantona zany mba ahafahana mahafantatra zava-misy ary miantona zany mba ahafahana mampitapita arak'izay azo atao satria nahoana mbola manana tanjona raha hoe anao fifidianantsika dia anareo mpanohatra aloha tsy avela hetsika mihitsy fa nareo ao ihany avy zay afaka mandehandeha dia la zay le manipulation zay le intimidation zay ary zay keo le filazana ihany keo anatin'izay fa hoe mbola ana ihany ny fahefana lasa any amin'ny dictature tsy le fesy mandidy tikano tsy tikano zay ny zavatra misy amin'izao fotoana zao aza adino anefa mpitondro fa olona manana ny intelligence ny daholo reo ary manana ny capacité sy ny qualification ny voaka malagasy
ary manana ny fahaizany rahiny reo filainy satria mahatsiaro rareo tena mahatsiaro voaka malagasy amin'izao fotoana zao fa very fanambola velona ary tsy fantany tsara aizany lalakale. No mafisy ny marika Ravalomanana fa misy ny fampitahorana sy ny fanodikodinana ny saim-bahoaka amin'ny zavatra tsy misy ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Zavatra efatra misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao izay ampiarina bahoaka manipulation. Manipulena ny olona aloha amin'ny zavatra tokony tsy isy dia manipulation na communication. Dia faharoa intimidation. Ampitahorina dia gadraina. Tadidiko misy tamin'ny 10 roa nanao teto zay. Natao daholo intimidation tamiko tsy hidina teto azafady an-tany la mandehana matsy gendarme mandeha tety aminay ty. Zavatra fahatelo. Dia am'izay mandeha le hoe mpisidry zazahoany. Zaho navita an'ity, zaho manao an'ity, zaho ohatranao. Mihevitra ny tenany fa tena mahavita azy. Manana izao fahaizana zao. Za zao. Tsy izay anefa no izy. Fa ny tena fahaizana dia milaza marina. Milaza marina, mampalaza, mampafantatra ny olona hoe zao zava-nisy zay natao hoe transparence. Zao ny fomba hitondrana an'ity firenena ity. Isika rehetra dia tena ao anatin'ny état républicain. Nanamafy ihany koa i marika Ravalomanana fa sy nanao fifanarahana na deal tamin'ny mpitondra amin'izao ny tenany. Maninona no miteny an'izany satria toko-panohitra isika adrampitarika. Ary anana fahasainy teny aho hoe amin'reto olona izay manona sy miaraka amiko reto olo mbofidy reto tsy nanao deal tay zany a minona reo ana. Hitanao tsara azy zao ny zavatra misy. Satria eniko ihany ny teny. Nanao deal nga président na tonga zao na raha deal natao koa deal na hoe very fahasoa ny firenena. Matoa ny laza tamin'ny fotoana any fa hoe rehefa zay zany nitapaka ny lalàna velona sy ny androm-panjakana misy hoe izy no nandresy toy izay hoe taovy mba hitsinjovana sy hijerevana manokana zany fanajana ny tany-tandalàna, fanajana ny alternance. Fa hoy aho hoe raha mbola misy koa ny farany tsy very, tsy hifona mihitsy ny fanantena. Raha mbola misy ny farany. Tsy midika ho fahasena ny fahanginany amin'izao fotoana izao ary diso hevitra izay mieritreritra an'izany hoy ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Ny antso ny mpikambana anaty ny antoko tiako i Madagasikara anao tatitra amin'ny birao foibe ny antoko ny zavatra tsy mety ataon'ny fitondram-panjakana ny filohan'ny tim androany. Tafiditra ao anatin'izany ny mikasika ny raharaha karamanondro mitovy laharana sy ny raharaha écran plat 86 pouces hoy i Marika Ravalomanana. Nisy androany ny fivoriana ny antsona ireo olom-boafidy tim rehetra teto Analamanga izay notanterana teny amin'ny foibe toerany tim teny Belair. Tojo Rabefatra eo amin'ny sary ny Lantora Samuelson. Nanome toromarika ireo olom-boafidy tima teto Analamanga androany ny Front National ny antoko. Tonga nanatrika ny fivoriana ireo solomam-bahoaka sy ben'ny tanàna ary ireo mpanolotsain'ny tanàna lany tamin'ny anaran'ny tiako Madagasikara. Tazona amin'izany hoy Marika Ravalomanana ny asahin'ny ireo olom-boafidy ireo manatsikafona ny tsirariny ataon'ny fitondram-panjakana. Antoko mpanoratra ny antoko timony izany dia ilaina ny manana fahasahiny milaza ireo izay tsy mety ataon'ny fitondrana. Ohatra anankiray io resaka doublon io. Efa impiritsika resaka momban'io, mbola ho avy io. Resaka anankiray tia ataon'ny tiketralay ministre ny intérieur ty. Efa hita profo zao, hita boky hita pirenena. Efa ny Nations Unies zao miresaka. Or président tsy araky mihitsy ny zavatra misy Antasa mbola misy fotoana andro zavatra rehetra. Efa hita zao mbola misidina marina io. Ny azy efa marina marina dia marina. Efa hita zao misy conflit d'intérêt ataon'ny sasany eo. Na ataon'ny vadiny eo mbola ataony ihany manohy an'izy. Vitantsika koa rehefa eo. Zay la zay rehefa tady ihany dia ho avy matavy rehefa ho avy. Voalohany no nantanterana io fivoriana androany io raha ninambara ny mpitarika ny antoko tsim. Fotoana izay ahafahan'izy ireo mifankalala ihany koa ka isiny ny firaisan-kina eo amin'ireo samy olom-boafidy hoy ny Front National ny tim. Fandarana manokana eto amin'ny Real TV Madagasikara ny alakamisy faha 4 ny volana septambra taona 2024 amin'ny sivora latsaka fa efany alina. Fandarana manokana arahina adevitra iarana amin'ny Andre Mato ratovo manantsoa iadanako talen'ny kabinetra eo anivon'ny fiadidina ny tanàna ny Toliara sy Andre Mato zazalahy tsy anihy
filoha lefitry ny Rodibe ny mpanohatra avy any Toliara ary Andriamatoa Zafiry ray aman-dreny avy any Toliara ady hevitra iresahana ny raharaham-pirenena ny tontolo politika ary ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny izay miainga avy any Toliara. Aza tonoana ary fandarana manokana ny alakamisy fa 4 ny volana septambra taona 2024 amin'ny 9 latsaka fa efany alina eto amin'ny Real TV Madagascar sy ny Real FM 94 ary mivantana amin'ny page Facebook ny Real TV Madagascar. Anasananao ary aminaraka izany. Ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao indray araka izany no anarantsika ny fandaharana manokana entiny gasikara feno soa avy any Toliara ivainianan'ireo tompon'andraikitry ny faritany Toliara ao aorian'ny fampahalalam-baovao. Fa toizantsika aloha izay fampahalalam-baovao izay afaka tamin'ny andro namoahana azy ihany ny fandraharana tsy hivoaka ny sistany na ny IST any Italie Générale sy ny Italie arabarotry ny kompania antsolika Total Madagascar ho ny tompona tobin-tsolika izay iray amin'ireo nitorany ireo tatana ny orinasa Total ireto. Tao anatin'ireo tokom-bolana nefa hoy izy no nanaovana fangatahana famoahana an'ireo IST ireo. Tobin-tsolika misy 540 manerana ny Madagasikara hatreto no efa nikatona vokatry ny olana misy ara-taratasy sy ara-pitantanana eo anivon'ny Total Foibe ho ity tory ity. Tojo Rabefaritra eo amin'ny sary ny Lantora Samelson. Ny 12 septambra teo no namoa ny fitsarana ny fandrarana tsy hivoaka ny sistany na ny IST any Italie Générale sy ny Italie arabarotry ny Total Madagascar raha ny nambarany ny tompona tompo fivarotan-dasantsy iray eto Antananarivo izay isa ny toran'ireo tompona andraikitra ao amin'ny Total ireo. Ny arivan'io ihany anefa raha ny nambarany ity farany dia efa afaka izay IST izay noho ny fisian'ny main levée izay tsy fantatra mazava raha ny nambarany. Manainy amin'ny ho avy ny fanidindiana mikasika ny raharaha ny torina ireo tompona andraikitra ambony eo anivon'ny Total Madagascar ireo noho izany ity mpitantana tobin-tsolika ity. UST io dia nanahirana amin'ny fangatahana azy satria ianao mametraka amin'ny fitoriana dia mandeha isan'ambara tonga ny fangatahana azy izay vao mivoaka izy io any amin'ny tapabolana na roa tokom-bolana. Ny fotoana nazahoanay azy tany amin'ny tapabolana na roa tokom-bolana izay vao azo. Izay moa manaraka amin'ny procédure arak'izay fametrahan'ny lalàna azy. No ny vao nivoaka nefa izay hoe fahatratrarana izay IST izay dia ndray andro fotsiny tapakandro ny 9 ny volana septambra no nanalany reto olo reto an'izy io tao amin'ny tany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany, tany amin'ny voalohany procédure ka hatrany amin'ny farany. Izany hoe ilay teneniko teo isan'ambaratonga zany ndray andro nanaovany an'io asa 10 minitra isaky ny birao ve zany sa 3 minitra isaky ny birao ny fanalana anazy. Nambarany Rija Rasolofiny aina fa tobin-tsolika miisa 12 manerana ny nosy hatreto no efa nikatona no ity raharaha ny toriana ny mpitantana eo amin'ny Total Madagascar ity. Mbola notazomin'ny komina Antananarivo renivohitra ao anatin'ny teti-bola Savarananda ny komina ho an'ny taona 2024 ny sazy rota prisariary ho an'ireo fiara miditra fourrière. Nampiakarina telo tsy ariary ihany koa raha ny fantatra ny saran'ny famindrana na mutation licence ho an'ny taxi raha toka 5,3 ariary zany teo aloha. Miteraka faty antoka ho an'ireo mpitatitra izany raha nambaran'izy ireo ka tsy ahafahana manaboatra intsony ny fiara na ihany koa manolo izany. Tsy mazava hatreto ny tian'ny bentanana sy ny mpiara-miasa amin'ny atongavana raha nambarany filohan'ny vomerany fitaterana eo anivon'ny filakevitra munisipaly eto Antananarivo renivohitra. Tojo Rabefaritra any ary eo amin'ny sary ny Lantora Samelson. Nampiakarina avokoa ny ankamaroany ireo vola fikojana fiarakaretsaka sy ny sazy ho an'ireo fiara fitaterana eto Antananarivo renivohitra hoy ny voalohan'ny vomerany fitaterana eo amin'ny komina Antananarivo renivohitra araky ny voarakitra ao anatin'ny teti-bola Savaranando ny komina. Voarakitra ao anatin'ny teti-bola 2021 zany izay naroson'ny mpanateraka eo anatrehanay izay tinianay amin'izao 10 andro mialohan'ny idirana amin'ny session zao zany dia voarakitra ao anatin'izany hoe miakatra efa saika 500 sy arivo avy eny mihoatra azy ny ataontsika hoe droit de mutation na ny mutation ana licence zany dia vola be 10,000 ariary no alaina ao anatin'ny teti-bola io. 35,000 ariary nefa ny sarany zany teo aloha ary efa io foana hatramin'izay. Ohatr'izay koa 35,000 ariary ny
vola aloha amin'ny resaka changement de matériel, zany hoe le changement de matériel zany raha ohatra hoe manana fiara efa mba ratsy ianao dia mba te hanatsara ianao zany a dia 35 000 ariary ny vola alohanao. Dia ao anatin'le teti-bola zany le izy nakarina 3 hetsy. Dia tiako tsindriana aloha zany hoe io ta io zany a valable na ho an'ny taxi na ho an'ny taxi be. Zay zany aloha tsara tsindriaka ihany koa. Dia raha miresaka an'izay ihany koa tsika dia ao anatin'io teti-bola io ihany koa ilay fourrière izay efa nampiteraka resabe tamin'ity taon'ity le ataontsika hoe manodidina ny 4 ariary ny 10 andro. Tsy mitazona ny teny nomeny ny ben'ny tanàna ireo mpitondra taxi eto an-drenivohitra satria efa nampanantena ny anafoana tanteraka ny fanovana fitaovana na ny changement de matériel io. Aloha zany dia amin'le fampitomboana an'le vola le amin'ny taxi zany ohatran'ny hoe tsy ekenay aloha satria nampanantena izy tamin'ny fivoriana tamin'ny février hoe tsy ataony gratuit le fanaovana changement de matériel. Ka zay ny zavatra tsy ekenay hoe nefa ny ahoana amin'izao fotoana izao indray nefa le izy lasa kana vola. Ataonay kosa angamba fa tsy mety satria mampanantena zavatra tsy misy ny ben'ny tanàna. Mampametram-panontaniana treto hoy Clémence Rarinirina ny tian'ny komina tongavana amin'ny mbolana midirana ireo sazy ireo ao anatin'ny teti-bola 24 na dia efa nampanantenana aza ny anesorana izany. Mampametram-panontaniana ny tenako moa zany ao anatin'ny voamerany fitaterana hoe indroa izahay no nitondra amendement anio resaka fourrière 2 000 d'ariary io. Voalohany tany primitif 2020 ary faharoa tao amin'ny rectificatif 2020 nitondra izahay taratasy nisy mihitsy ny fiantsonay an'ireo mpitatitra hoe angalana ny heviny hoe raha ity ny proposition commune inona re mba sosokevitra avy aminareo fa dia nahoana re efa any le taratasy indroa metaona ho iaho dia mbola nitazominay ihany inina tazominao ihany ilay fourrière manodidina 2 000 d'ariary. Zay zany mahakasika ny fitaterana ary mahatonga ny tenako hiteny hoe mihaino ve le mpitantana ary vonina ny anova sy anitsy ve ny mpitantana sa zay tany kibony ihany ny ataony. Amin'ny fiandohan'ny volana oktobra izao moa no iroso amin'ny fandiniana ny teti-bolan'ny komina io ny mpanolontsainy ny tanàna. Anjakan'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fanararaotana ara-bola ao anatin'ny fasambahiny eny Anjanahary raha ny fitarainan'ireo tompom-pasana androany. Manginy fotsiny ny fikorontanana amin'ny fandaminana napetraka rehefa mandevina eny an-toerana ho hiatrany ireo olona izay manana fasana eny Anjanahary. Hatramin'ny fitaovana amin'ny fasana aza very ankoatra ny fahitana fasana misokatra sy ny fisian'ny razan'olon-kafa ampidirina ny fasan'olona voatokana. Nilaza nefa ny BMH fa tsy maharaka intsony ny fanaraha-maso eny Anjanahary. Efa 100 amin'ireo fasana ihany koa aza tsy fantatra ny tompony hoy ity sampana iray amin'ny komina Antananarivo renivohitra misahana ny fasambahiny ity. Nampiato fivoriana sy fifampitiniana tamin'ireo olona nanofa fasana sy manana fasana eny Anjanahary moa ny BMH androany andaminana ny eny an-toerana. Malala Rakotiny Rainy eo amin'ny sariny Daniel Afa. Ampandoavin'ny valalam-piandry fasana vola hatrany amin'ny 3 hetsy ariary ireo tompona fasana eny Anjanahary rehefa misy ny asa tokony atao eny an-toerana raha ny nambarany ireo tompon'ny fasana ny taraina androany. Tsy vitan'izay anefa hoy izy ireo fa mbola tranga fahita ihany koa ny fahaverezana eny amin'ny fasana tsy ampy herinandro akory ao aorian'ny fandevenana natao. Ho an'ity renim-pianakaviana iray tafaresaka tamin'ny mpanao gazety iray ity aza vao ny alatsinainy lasa teo no nandevina teny amin'ny fahazambahiny ny fianakaviany. Nisy fatin'olona hafa tsy fantatra nefa hoy izy tafiditra tao anatin'ny fasana izy ireo. Mampalahelo any olona tsy fantatraina izy nefa ao anatin'ny fasandrasanay nefa ny fasandrasanay efa 1954 ny taratasy fasana ty aminay fomba aveza zany natonga ny olona nandevina tao zay mbola mampanontaniana anay hoe aveza zany natonga satria raha tsisy autorisation tsy afaka apiditra ratsana anaty fasana nefa le fahaverasana dia ao dia zay no mahatonga hoe tsy anaiky zay za manokana tsy mainky satria zanako le nalevina teo tsy manaiky zay satria fasana dadanay sy mamanay ao manao taratasy asainy manao fangatahana indray zay any amin'ny BMS zay ve tokony hanao fangatahana any amin'ny BMS sary zareo tokony anaikitra voalohany indrindra ao anaty an'ilay izy indrindrany dia ohatr'izany ny le valalam-piandry fasanareo zany
tamin'ny fahavelon'ny dadanay zany aloha dia dadanay mila eo anatin'ny taona ray intelo nefatra tonga foana na misy matina tsisy hoe manadio fasana manadio rehefa maty dadanay telo taona zay a nanomboka teo amin'izay ireo valalam-piandro fasan'ireo tena fitadiavam-bola tsy roa matany ny zavatra ataony aminay a asiny maloto eo aminay dia ohatrany hoe gavikaviana ohatrohatr'izany zany e afaka jerevana moa zany afaka hita izany rehetrarehetra zany fotoan'andro ny ary zay mandevina dia avy mandevina zay afaka telo andro zay miverina tsy hita daholo tsy ny corona tsy tonga zany dia zavatra ohatrohatr'izay zavatra misy. Mila manatona ny BMH ny tompon'ny fasana eny Anjanahary rehefa misy ny tranga toy ny mahazo ireo tompona fasana ony avy amin'ny BMH. Isan'ny nasarotra ny fandaminana eny amin'ny fasambahiny ihany koa aza raha ny nolazain'izy ireo ny tsy fahafantarana izay tena tompon'ny fasana itsony. Rehefa nanao recensement izahay dia ny 700 ny fasana ihany no 700 ny fasana dia tsy fantatray ny tompony fa ny 700 no manana contact zany. Nazavaina tamin'ny tompasana rehetra teto androany moa zany fa mbola misy ny fandaminana sy ny fampahafantarana azy ireo mikasika an'izay hoe hihetra aloha zay. Ny antony dia satria zao zany zareo voafantatra hoe retoreto daholo ny tompasana dia mbola misy ny fandaminana amin'ny fahafantarana hoe izy amin'ireo no nandohetra, izy amin'ireo tsy nandohetra, hatraizany tokony hoe fanefana an'izay dia mbola misy fandaminana andrasana zany. Tsy misy afa-tsy filazana ny tsy fahalavorar'ny fandaminana atao eny amin'ny fasambahiny, indrindra amin'ny fotoana fandevenana sy ny fikarakarana fasana, ny ankamaroan'ny fandraisam-pitenenana nataon'ireo tompasana nandritry ny fihaonana teo amin'ireo tompasana sy ny BMH androany. Nabaran'ireo olona tao anatin'io fihaonana io fa ny tsy fisian'ny fihaonana no tena tsy mahalavorar'ny fandaminana eny an-toerana. Efa tamin'ny taona 3 mantsy no nisy ny fihaonana farany, izany hoe efa 17 taona lasa izay. Fantatra ihany koa fa miisa 7 ny isan'ny mpiasan'ny komina miasa misahana ny fasambahiny eny Anjanahary, saingy ny 5 amin'ireo ihany no tena miantoka ny asa andro aman'alina amina toerana mirefy 12 hektara. Tovolahy iray 15 taona no maty natelin'ny ranomasina teny amin'ny village touristique Mahajanga Omaly tokony ho tamin'ny fatrora sy sasany ariva. Nanavitra tovovavy iray nilomano ary saika lasan'ny rano io lehilahy io sy ny tovolahy iray hafa nahery be nefa ny onjan-dranomasina ka nentin'ny onja izy ireo lahy ireo niaraka tamin'ilay tovovavy sika novonjena. Avitra kosa nefa ny tovolahy iray niaraka tamin'ilay vehivavy novonjena saingy io tovolahy iray io no tsy tafavoaka tao anatin'ny rano intsony. Ny tolakandro tokony ho tamin'ny efatrora latsaka teo vao hita ny fatin'io tovolahy mady andrano io. Ny Antsipitri Anjary. Teto amin'ity toerana ity no niaona ny Christian, ilay tovolahy tsy hita na teny ny ranomasina sy ity tovolahy iray namany farany omaly tolakandro tokony ho tamin'ny efatrora sasany. Nambarany namany fa nilatsaka tao anaty rano andeha hamonjy tovovavy iray izy ireo. Avitra io tovovavy io fotoana vitsy nilatsahan'izy ireo an-dranomasina saingy sahirana kosa izy mirahalahy niverina an-tanety. Namonjy ireo nahita ny zavaniseho saingy tsy hita tsony io tovolahy io. Nao zay zany niaraka ny seky tao dia nisy manaingy raiky zay seky niaraka taminay tao. Dia manaingy zany seky zay dia ody hoe tsika hiakatra. Ndraika tao izy ity zany zay dia hiakatra na tsipinondra izy ity dia latsaka tanatin'ny kanala tao. Dia zay ny fanampy ndatsika fanampy ho anavitra anazy. Dia navotanay olo hoe manaingy dia ilay manaingy iny niavitra anay avy eo. Dia namanay izy navotako zany izy dia avitra ko izy zany zay ny jota raiky. Dia zany roa avitra dia namako le taraiky tao izy zany le dobo zany le tsy hita ny jona navitra anaka dia tsy avitra laolo sady dia nisy sokobe zay ny jona navitra anaka avoka dia sokobe io reraka dia niala sokobe io. Roa minitra taoriny nahatafiakatra ny tsy namany Christian ity an-tanety nefa efa tsy hita intsony Christian. Niangavy ireo manodidina hanafitra ity farany ny namany saingy tsy nisy namonjy noho ny tahotra ny rano izay efa nianahery. Izy izy mibeka anatin'ny 2 minitra izy mibeka tsy miboaka tsony. Dia boka izy miboaka koa anatin'ny 2 minitra tsy miboaka. Dia miboaka izy. Dia koa sokobe zay mba miangavy tanandroa sokobe eo mandoato amina mba vitamanay eo zay mbaly. Zany tsy tenena dia mipetraha epona jerijery kara epona zany tsy tenena. Tsy mahatonga alohan'ny terra tsy ka ala zay nanavy zany tsy
ka izy teky tanako midolonkarana iny teny hoe moana olo iny tenena raha tsy tany Trano vaovao azo avy any Mahajanga nandositra ary tsy hita ihany koa ilay vehivavy navotana izy mirahalahy vao nahalala fa tsy hita fanatelin'ny ranomasina i Christian efa mamandonalina aza mbola nikaroka ny Christian tao anaty ranomasina ireo mponina manodidina niaraka tamin'ny mpamonjy vonina ny komina. Ny tolakandro tokony ho tamin'ny efatrora teo vao hita ny fatin'ny Christian. Ity toerana eny amin'ny village touristique ao Mahajanga ity izay fantatra fa efa saika hitrangana fa fahatesan'olona lasany rano toy izao matetika raha ny filazana ireo mponina. Ny court-circuit, ny fanadinoana afatrano, ny fampiasana fitaovana tsy mifanaraka amin'ny herinaratra ary ny tsy fitandremana isa tokantrano no isan'ny nampirongatra ny hain-trano teto Antananarivo renivohitra tao anatin'ny 7 volana nanomboan'ny taona 2024 ho ny mpamonjy vona. Nanomboka ny volana janoary hatramin'ny omaly 13 septambra trano 730 no may teto Antananarivo renivohitra. Ny trano azo amin'ny faritra iva sy ny trano anaty tanàna izay sarotra ahitana rano sy betsaka olona mipetraka no isehoan'ny firehetana matetika. Ny tombo 10 isanjato raha oharina tamin'ny taona 2024 ity trano may teto andrenivohitra ity. Omaly ariva teo Ampefilomo ny tranga farany tamin'izany. Malala Rakotony Ireny eo amin'ny sariny Daniel Afa. Teny Sotry no tena nahitana trano may betsaka indrindra ny volana febroary lasa teo. Efa ny 7 mantsy ireo trano nirehatra ireo. Saika agoavana avy hatrany ny fahavoazana rehefa misy ny firehetana toy ny teo Akasina 17 hektara izay nandravana trano fonenana maro. Teo ihany koa ny firehetany biraon'ny ofisin'ny tontolo iainana niaraka tamin'ny biraon'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Ny avaka mihitsy azahoany mpamonjy vonina ny trangana hain-trano nisy eo tamin'ity taona ity no ny firehetana izay tsy nijanona tamina trano iray sy ny atombohan'ny afo fa saika mihitra amina trano manodidina. Ho an'ny volana janoary nahatratra 13 ny trangana hain-trano nisy eo teto Antananarivo renivohitra. 12 kosa ho an'ny volana febroary, 14 ny volana martsa, 17 ho an'ny volana aprily, 20 ho an'ny volana may, 14 ho amin'ny volana jona, 20 ho an'ny volana jolay, 15 ho an'ny volana aogositra ary 17 hatramin'ny omaly 13 septambra. Hatreto noho izany, tamin'ity volana septambra ity no tena betsaka io trangana famaizana io. Tafiditra tao anatin'ireo trangam-pirehetana ireo ankoatran'ny trano, ny firehetan'ny fiara, ny doro-tanety ary ny fitaran'ny fandoroana fako. Ny tsy fitandremana amin'ny fampiasana herinaratra no nambaran'ny mpamonjy vonina fa saika miteraka ny firehetana. Manampitrotraka ihany koa ny fiakaran'ny hafanana amin'ny fotoana toy izao ka miteraka firehetana. Tsikaritra ihany koa nefa ho ny mpamonjy vonina ny fisian'ireo olona izay mametraka afo ao an-tokantrano ka mitarika firehetana rehefa tsy voavoniny afo. Ho an'ny volana septambra io, ny volana septambra fotsiny no efa 17 ny hain-trano, 7 ny doro-tanety, iray fandoroana fako izay lasa nihitatra. Tsy eto andrenivohitra ihany fa hatrany Toamasina, Mahajanga ary hatrany Morondava ahitana ny trangam-pamaizana avokoa. Ankoatran'ny tompon'ny trano may sy ireo tsara sitrapo manampy amin'ny famonoana afo, ny mpamonjy vonina no isan'ny misahana ny asa. Tsikaritra nefa ary mateti-pitranga ny fampiny rano famonoana ny afo mirehatra. Ambarina ny lalana izay ahitana fahasimbana be amin'ny fiakarana Ambohipo ho ny solombam-bahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany faharoa Lanto Rakotomanga. Tsy eo amin'ny fiakarana ihany fa hihitatra amin'ny faritra Ambohipo iny ny fanamboarana noho ny faharatsiany lalana ho hiatran'ity solombam-bahoaka ity noho ny fombafomba izay tsy maintsy no tanterana no nahatara ny fanamboarana raha ny nomariany. Nisy mihitsy ny fitokonana izay nataon'ireo mponina teny Antoerana noho ny faharatsiany io lalana io saingy tsy totosa izany raha ny nolazainy ny Lanto Rakotomanga. Tojo rabe faritra eo amin'ny sary ny Lanto Samuelson. Tondra takaitra avokoa ireo fiara rehetra izay mandalo amin'ny lalana miakatra ny Ambohipo ity. Miteraka fitohanana ny fiarakodia lavareny ihany koa azy izany. Efa amam-bolana no nitaraina amin'ny faratsiany lalana io ny mponina eny Antoerana.
Ny aiky io fahatezerany mpony io ny solomam-bahoaka ny boriboritany faharoa ary nilazany fa ny filoham-pirenena no handray an-tanana ny famboarana ny ampahandalana eny Ambohipo io. Nisy asa natao matetika teny Ambohipo ary tena hita ny ratsiny lalana. Efa tonga teny amin'ny tompon'andraikitra indrindrandrindra fa ny filohan'ny Repoblika en personne mihitsy no nandray an-tanana hoe ampahaingana an'io fanamboarana ny lalana izay mampikaikaika eny Ambohipo io. Iarahantsika mahita moa zany fa tsy maintsy tsy hoe io lavaka kely io ihany no atao fa tena ilay manodidina anazy dia efa ratsy daholo ary misy lavaka kely dia nanapa-kevitra zany ny teo amin'ny tompon'andraikitra fitondram-panjakana fa tena ho amboarina ny lalana miakatra ny Ambohipo iny zany lavabe zany amboarina ao anatin'izy ary tsy maintsy atao mafy sy manara-penitra zany ny fanamboarana ny lalana io mba hialana rehefa avy indray ny orana amin'ny Desambra tsy amperintaona dia simba indray le lalana. Efa fantatra hoe solomam-bahoaka ity ny orinasa anao ny asa rehetra ary anomboka tsy ho ela izany. Tsy ho ela dia anomboka ny fanamboarana an'io lalana io. Ka eto dia miteny amintsika hoe tsika tsy maintsy manara-dalàna, tsy maintsy manaraka ny procédure na asa-panjakana zany ao anatin'izay zavatra izay nefa dia mila fotoana satria raha ny appel d'offre ouvert no nanaovana anazy dia mila ray volana manao an'izay appel d'offre ouvert zay. Ka eo dia ialana tsiny amin'ny tsika mponina rehetrarehetra sy mpampiasa ny lalana eny Ambohipo noho ny somary fahatarany ny asa noho izay procédure tsy maintsy natao izay zany fa ankehitriny zany dia vaovao efa henonay tamin'ity herinandro ity fa efa fantatra ny orinasa anao an'io lalana arabe any Ambohipo io ary Nicolas zany anao anazy. Mbola hitoy amin'ny fokontany hafa ihany koa ny fampandrosoana ao anatin'ny boriboritany faharoa ho iatrany ny solomam-bahoaka Lanto Rakotomanga. Tsy ny manalazy vita baka ihany fa maro tamin'ireo mpiadina tamin'ny fanadinana BEPC ihany koa androany no nanalazy tao aorian'ny adina anglais androany maraina. Ireo toerana be olona sy ny zaridaina ary ny toeram-pisakafoana no nahitana ny ankamaroan'ireo ankizy avy niatrika ny BEPC ireo. Fanalana ny mavesatra nandritra ny fiatrehana ny fanadinana sy ny fionana farany amin'ny mpiara-mianatra no natao ho ireo mpiadina ireo. Ny fampitaona niaraka fotsiny ny mpinamana ary saika efa fandahara-potoana vita nahazoana lalana tamin'ny iray aman-dreny no ireo ankizy izay saika mbola tsy nisy ampitaona avokoa. Malala Rakoton'Irainy eo amin'ny sariny Daniel Afa. Nakasary teo manoloan'ny lapan-tanàna, fiarahana misakafo, zaza mpifankatia mampiaraka, fiarahana tamin'ny iray aman-dreny ary teo ihany koa ireo namonjy fodiana. Hita avokoa ireo endrika rehetra ireo androany maraina nanomboka tamin'ny 10 ora fotoana nivoahan'ny fiobem-panadinana ho an'ireo mpiadina BEPC ho an'ny Sogadia. Samy manana ny fomba netany na ny esorana ny mavesatra noho ny fiatrehanany fanadinana ireo mpiadina. Ho an'ireo mpinamana tafaresaka tamin'ny mpanao gazety ireto, fiarahana farany ny androany noho izy ireo samy manana ny sekoly ianarana rehefa afa-panadinana. Zay zao mpanala BEPC dia le mbola kelikely dia tsy dia lina-pian'le hoe manala azy vita BEPC fa zay androany niona farany dia mamaka sary miaraka ty analakely ety. Tena marina hoe andehandeha fotsiny rehefa vita amin'ny BEPC dia nandeha fotsiny se tetiny tonga taty dia monana vola dia naka sary kely. Miaraka be dia be ohatry dia ohatry mahafinaritra be kokoa noho ny any am-pianarana isan'andro. Naka sary tamin'ny telefona dia naka sary tamin'ny appareil photo an'olona dia nakany sary edala tety andalana tety tamin'ny folo zay ny alatany sogénansana dia zao zay tonga aty amin'ny iray mahery eo zao nerana ny alatany trano hoe iaraka amin'ny namana dia tsy maninana tarakiraikely eo amin'ny roa ary mody mba miala mivoaboaka amin'ny zareo satria efa vita examen dia mba mandehandeha kely vita le examen dia fampianatra dia jerijery zavatra azo vidiana tany dia avena dia mandeha makamaka sary aty dia mody. Afaka tapa-bolana tokoa mofo no hivaly ny BEPC raha ny vaovao azo avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena.
eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa indray olona iray no maty ny coronavirus tato anatin'ny 420 ora farany raha ny tatitra netiny fo be mpibaikona misahana ny adiny coronavirus 720 noho izany tao anatin'ny enim-bolana izay no matin'ny coronavirus teto Madagasikara. Nahitana marary vaovao 420 ihany koa androany tamin'ny fitiliana PCR sy gène expert miisa 420 natao manerana ny Madagasikara. Mbola misy 520 kosa ireo arahana maso akaiky ny fahasalamany na ireo atao hoe anatin'ny forme grave. Ho an'ny sitrana 520 ny isan'izy ireo ho an'ity androany ity. Ny antsipiantatry. Ny 720 nisan'ny tranga vaovao 520 no isan'ireo olona sitrana Somatara. Ray no lavon'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara tao anatin'izay 420 ora farany izay ary ny forme grave kosa dia ny enina 5 nisan'ireo olona izay mbola manao izay tao hoe tranga misy fahasarotana seho na tranga misy fahasarotana izay. Ny amin'ireo fitiliana ireo dia amin'ny 320 fitiliana gène expert ary ndraiky ambin'ny 10 kosa azafady PCR ary ndraiky ambin'ny 10 no fitiliana gène expert. Rehefa omenantsika indray taka ny mahazatra ihany koa ny fitambaran'ny fitiliana PCR vita dia 720 sy 700 sy 7 sy 4 hitantsika miverina misoratra izany ho an'izay mijery fahitalavitra ary ny fitambaran'ny fitiliana gène expert kosa dia 50 sy 300 sy 7 Tafekatra 500 isan'andro ny matin'ny coronavirus any France raha ny tatitry ny soloten'ny OMS na ny sampana misahana ny fahasalamana maneran-tany any an-toerana. Tsy any Frantsa ihany nefa fa betsaka amin'ireo firenendehibe any Europe no miverina indray ao anatin'ny andiany faharoa amin'ny coronavirus toa ny Royaume-Uni izay efa ahitana marary manodidina ny 9 raha ny isa ofisialy tany Angleterre tao anatin'ny 9 andro. Saika ireo firenena niala tamin'ny fihiboana taoriany finan'ny isan'ny marary ny coronavirus no miverina anjakan'ny Covid-19 indray amin'izao raha ny vaovao avoakan'ireo fahitalavitra vahiny. Tafakatra 430 ireo matin'ny Covid-19 tao Frantsa tao anatin'ny 420 ora herinandro lasa izay. Ny 13 septambra lasa teo raha ny antotanisa mivoaka avy any an-toerana. Tao anatin'indray andro fotsiny aza no nisin'ny tranga vaovao ny isa 4,000 mahery tamin'ny fotoana io. Manoloana ireo tranga vaovao hita ho nitomby ireo nisy ny fanapahan-kevitra ndraisin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tany an-toerana amin'ny fanomanana ireo toeram-pitsaboana hiatrehana ny coronavirus andiany faharoa. Isan'izany ity hôpitaly iray any Lyon ity. Raha ny fanadadiana nataon'ity fahitalavitra frantsay ity nandritra izany no nahitana fafandriana 4 amin'ny 12 ao amin'ny hôpitaly no efa misy marary ny Covid-19 amin'izao raha toka efa iray tamin'ny 12 izany ireo volana lasa izay. Ho an'ny herinandro teo fotsiny aza raha ny isa azo nandritra ny fidinan'izy ireo tamin'ny hôpitaly io marary ny coronavirus ny isa 470 sy 400 no niditra teto amin'ny hôpitaly. Raika amin'ny 50 sy 100 tamin'ireo amin'ny sampana famelomanaina na ny réanimation. Firenena miaya ary efa misedra ny valanaretina Covid-19 andiany faharoa ihany koa i Israel. Ity firenena ity izay nanapa-kevitra ny amerina ny fihiboana tanteraka ao aminy nanomboka ny 14 septambra lasa teo hatramin'ny 6 oktobra izay raha ny fanambarana nataon'ny Prime Ministra Israeliana. Naverina anakatona taorian'io fotoana io ireo toeram-pilalaovana rehetra sy ireo birao tsy tafiditra ao anatin'ny service essentiel raha ny fepetra no raisina tany an-toerana. Raha ny fantatra tafakatra manodidina ny 740 ireo marary vaovao tao amin'ity firenena ity ao anatin'ny 420 ora. Nametra ny isan'ny fanangonana olona tao Autriche ihany koa azy ankoatran'ireo ny mpitondra tany an-toerana. 10 isaky ny toerana ihany ny olona afaka miangona raha ny fanazavana nomeny ny tongandraikitra any an-toerana. Nametrahan'izy ireo lalàna vaovao mihitsy aza izany ka andoavana hatramin'ny 3 alina euro ny tsy fanarahana ireo fepetra ireo. Mbola tafiditra anatin'ny toerana izay nahitana fiakaran'ny tany marary ny coronavirus vaovao ihany koa tao Angleterre. Tao anatin'indray andro monja mantsy efa tafakatra 740 ireo marary vaovao tany an-toerana tapa-bolana lasa izay ary saika manodidina io ny tranga vaovao isan'andro hatramin'ny androany. Napetraka indray ihany koa araka izany ny fepetra tsy ahafahana mivory mihoatra ny olona 4 ho fiarovana amin'ny fiverenan'ny coronavirus indray nanomboka ny aladainy lasa teo. Ho an'ireo firenena Amerikanina ihany koa
Raha raisina ny tranga coronavirus tany Etazonia, tafakatra 707 indray ny tranga vaovao tao anatin'ny 420 ora. Brezila izay mbola tafakatra 2,907 ihany koa. Tao aorian'ireo fiakaran'ny tany marary any amin'ireo ampany amin'ny firenena Amerikana ireo nefa tsy mbola nisy aloha hatreto ny fanambarana mikasika ireo fepetra vaovao saingy rano vaovao avy amin'ireo televiziona ny an-toerana kosa misy ny vaksiny izay efa anaovana andrana any an-toerana ho fanefitry ny coronavirus. Eo amin'ny zandam-pandaharana fake news real kosa indray zazavavy kely iray vao 5 taona monja no nolazaina fa efa niteraka raha ny vaovao naparitaka tao anatin'ny tambazotra Facebook tao. Ny tena nahagaga ny maro ary dia voalaza mihitsy fa velona tsara ity zaza ity rehefa niteraka io zaza kely izay lazaina fa zanany io. Dao indray aro arahana na tena marina na tsao indray ity vaovao nivoaka ity. Religiozy iray mitrotro zaza ary zaza iray eo ambony fandriana. Ireo no sarina ampiarahana teto amin'ny publication iray ity. Nolazaina tamin'izany fa ity zaza ity no tanora indrindra amin'ireny maneran-tany. Vao 5 taona monja mantsy izy. Taitra ny rehetra nahita izany. Tao ireo laza fa tsy mitombona ary tsy hisy mihitsy izao. Toy ihany koa nefa ny nanisy ny fiteniny hafa ary nilaza fa mety izy izany fa misy hoe lasa kambana tao ankibolay zazakely ilay kambana aminy dia lasa miteraka tsy vidiny. Nisy kosa nefa ireo salasalaka nilaza fotsiny fa tsy mampino nefa Andriamanitra koa mahay ny zavatra tsy takatry ny saintsika. Mba marina ve izany? Mba efa mandeha fadim-bolana ve io zazavavy kely 5 taona io ary ny lehilahy niaraka taminy 4 taona? Fanolalana angamba izany. Efa nisa 400 ireo gaga sy nanao j'aime tamin'izany. 2,700 ireo nametraka commentaire ary 520 ireo nizara ny vaovao. Rehefa natao ary ny fanadihadiana momba ity vaovao ity dia hita tamin'ny tranokala mpifandraisana ofisialy fa ity zaza ity tokoa no zandriny indrindra amin'ireo reny maneran-tany. Medina no anarany ary tany Peroa izy no nonina sy teraka. Tamin'ny 5 taonany no nahatsikaritra zavatra hafahafa tamin'ny toe-batany ny fianakaviany ka nitondra azy tany amin'ny mpitsabo ka nahalalana fa nitondra voky izy. Tsy maintsy nateraka tamin'ny fandidiana azy nefa ny zaza tao ankibony Medina rehefa feno irevolana sy tapany zaza. Lanja roa faingo 7 kilao ilay zaza rehefa teraka ary natsangana ny reniny ary nolazaina fa zandry ny Medina. Nahiditra ponja mihitsy ary ny rainy ity zaza ity. Taorian'ny fahafantarana fa nitondra voky izy no ny fiampangana azy ho tsy niraray ity zanany vavika ity. Hatramin'izao nefa tsy mbola fantatra mihitsy ny antony na habevokany ity zazavavy kely vao 5 taona ity. Teo ihany koa nefa raha ny fikarohany ireo manam-pahaizana momba ny fahasalamana tany an-toerana hoe mety zazakambana taminy na ireny antsoina hoe jumeau parasite ireny no nitranga tamin'ny Medina ity zaza ity ary efa mateti-pitranga amin'ny zaza izy io. Noho izany, real news ity vaovao ity. Ny zanam-pandahariny ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy no entiko manakatona ny tapany voalohany amin'ny fampahalalam-baovao ny real news ny vaovao marina ity alainty isaorantsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana koa ny FNFSH ny lafy napy akanjony tena tao anatin'izao fampahalalam-baovao izao nametraka ny mandrapitafary ho amin'ny rahampitso indray tele matoko.
Real News natolotry FTC Aluminium